Mitombo ny fatiantoka ho an'ireo mpitatitra mampitohy ny lalam-pirenena fahaenina iny amin'ny renivohitra noho ny aratsy ny lalana manginy fotsiny moa ny tsy fandray-pahalemana eny an-dalana eny ny fisina andian'olona mitoraka ireo fiara mandalo eny amin'izany lalam-pirenena izany tsy ny mpitatitra ihany anefa ny velotaraina fa na ny mpandeha ihany koa ary dia mizaka mafy noho izay aratsy ny lalana izay toy izao ny fanazavana. Mitaraina noho ny faratsian'ny lalam-pirenena fahaenina ireo mpitatitra mampitohy Anambanja sy Antsiranana ary Ambilobe Antsiranana. Raha nambaran'ireo mpitatitra dia fatiantoka ny fampiasana fiara amin'io lalana io izay tsy mitsaha-mitombo ny faharatsiana. Fotadrevo lavaka no mameno lalana ary lany amin'ny fanoloana ny kojakoja ny vola azon'ny mpitatitra. Efa nisy mihitsy aza ny fitokonana nataon'ireo mpitatitra izay mitaky ny fanamboarana aingana ny lalana Antsiranana na Ambilobe. Tena mampijaly izay mihitsy mikasiky ny lalana satria efa sima be ny lalana dia voyageur lalana tokony azony 3 heures de temps manjary 5 heures de temps zay mangala izy ary fiarane jiaby simy lasa le tombombalotra ny miasa zegny tsisy fa lasan'le pièce fo zegny le tombombalotra tena fa tsy mihitsy le lalana tokony mba misy fagnamboarana kely izy na tsy vita goudron aby aza fa mba tokony misy grattage na ramblage kely izy. Ny mpandeha ihany koa dia mikaikaiky amin'ny faratsian'ny lalam-pirenena fahaenina eo Ambilobe Antsiranana ary mitaky ny fanamboaran'io lalam-pirenena io. Ratsy rampirampi zao ny tena matoe igny aby agny anao miontra ky tsy mefa mitsangana tategny zay miala baka agnatin'ny tomobily amin'ny faratsian'ny lalana to normal bika izy io manonga midotso magnano hoe karaha ny vedette lalana mba tsara amboarigny fa mijaly zay hety ye mijaly tomobily jiaby robadoboka mirampirampy amizao igny amizay ny raha ipangenao aminany io tsy pakapakegny zay pakato lavoko fa mangataka tsy manery fa mangataka mba amboarindreo lalabe mandeha digo mba tirre ny tegnany a digo. Ankoatry ny faratsian'ny lalana, olana nambaran'ny mpitatitra ihany koa ny fisian'ny mpitoraka ny fitaratry ny fiara amin'ny lalam-pirenena iny.